Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizantoetra izay monina ambonin'ny tany. Amen. Apokalipsy 3:10. Miresaka amin'ny kristianina ao a Filadelfia, Jesosy Kristy eto ry havana. Miresaka amin'ny kristianina ao izy, satria fatany loatra ny fahorian'ny kristianina, ny fanenjehana mahazo ny kristianina. Ary mba midera ny kristianina ihany ary izy manao hoe na dia mafy aza ny fahoriana entinareo ato amin'ity fiangonana ity dia izao tsapako ihany fa manana hery kely hiankinana amiko ianareo. Na dia misy ihany aza nireraka aminareo ozy izy dia misy ihany izay mba mamikotra dia fifaliana ho azy zany ho Jesosy. Ho anao izay meno izao tenin'Andriamanitra izao, na dia reraky ny adi-piainana azy ianao dia izao tsarovy. Fifaliana ho an'i Jesosy ny mahita anao mamikotra aminy. Fikiro mafy izy, aza votsitra izy fa izy ihany. Izao ny teny fampanantenany ho anao izay mitandrina ny teniko tamin'ny faharetana dia izao hiaro anao amin'ny fotoana ny fakapanahy. Tena mahery vaika amin'ny fakapanahy alefa ny Satana ankehitriny ry havana. Tena mila tsy ho voatohatra intsony mihitsy ary na kristianina mpanompon'Andriamanitra izany misy lavo, misy reraka, misy midaraboka, satria manoloana ny adi-piainana sy ny zava-misy ato amin'ity tany ity dia raviravian'ny Satana zavatra mangirangirana izao tontolo izao, ka tafiditra amin'ny fakapanahy na mpanompon'Andriamanitra. Fa izao ny tenin'i Jesosy aminao androany, raha maharitra ianao amin'ny faharetana amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ka mitandrina ny teniny amin'izany faharetana izany, tsy miaino afa-tsy ny feo an'i Jesosy dia izao hiaro anao izy rehefa tonga amin'ny fakapanahy. Na inona fakapanahy amely anao, na inona zavatra mafy tonga aminao, ninona midony, ninona mitranga dia izao tahaka ny hoe ao anaty bouclier anankiray ianao voaro ny tanan'i Jesosy Kristy. Tanterahan'i Jesosy aminao ilay teniny hoe izay eo ampelantanako tsy misy maharobaka. Aza matahotra ry havana, aza matahotra raha mpanompon'Andriamanitra mahatoky amin'ny teniny ianao, raha maharitra amin'ny teniny ianao ary fikiro mafy izany teniny izany, dia aza matahotra fa misy anankiray izay miantoka ny fiainanao, miaro anao. Ka na inona vavan'ny olona, na inona famelezan'ny devoly, na inona fanankolena, naiza alehanao dia tsarovy, manana mpiaro mahery ianao, ilay tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany, ny anarany Jesosy Kristy Manakery avy Nazareta. Tsy misy fahefana ambonin'izany anie raha resahana ny eto amin'izao tontolo izao. Izy ny tompon'ny fahefana, efa izy ny antoka anao. Tany mafy ny tenin'Andriamanitra ry havana, arao ny tenin'Andriamanitra, ho tanterahany aminao ny ilay teniny manao hoe raha mihaino tsara ny feoko ianareo dia ho tahina ianao raha mifoka, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ny ankonanao, ho tahina ny volia fanaovana mofonao. Atodry Jehovah ho resy ao anatrehanao ny fahavalonao, ho ataon'Andriamanitra ambonin'ny firenena ianao, ary aminao ny tahina ny zavatra rehetra. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany, arao ny tenin'Andriamanitra, ianoy ny tenin'Andriamanitra, tandremo ny tenin'Andriamanitra, fa ho hitanao izany Andriamanitra miantoka anao izany.